miara-mivavaka isika. Andriamanitra raha io, misaotra anao zahay, afaka manokana izao andro izao ho an'ny mpitandrina rakoto ny aina nanakinanao ny FKMA. Misaotra koa mbola afaka mampita ny afatrao ao anatin'izany fanamariana izany. Manantenà an'Andriamanitra hoy ny lohahevitra asongadina. Ombao ny fitahinao zao fitoriteny izao. Manantena sy matoky izahay am'izao fotoanan'ny advento izao, fa hiasa mahery eo aminay ny fanahy masina, ahatonga nofo bebeko ny teninao ao anatinay sy amin'ny fiainanay. Amen. Dia ampitomboinao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray i Jesosy Tompontsika. Amen. Dia faly miarahaba anareo mpianakavy ny finoana ato anatin'ny FKMA ny tenako am'izao Alahadin'ny Mpitandrina izao. Nasaina andriamatoarado mba hitondra ny tenin'Andriamanitra moa ny tenako, ary dia faly manantotosa izany. Faly satria ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpitandrina rakoton'ny aina no entina mbavaka manokana amin'ity andro ity. Faly manana azy ny tenako mba tondra fiangonana mora ifandraisana, mora ifanakalozan-kevitra, ary dia mifandray tokoa ny tady tokanganay mirahalahy mianaka amin'ny asa zay akiny ny tompo aminay, amin'ny andia nondry zay ametrahany anay. Ry hava-malala rehetra ho amin'ny tompo, andro iray toazato ity andro ity, andro voatokana hivavahana ho an'ny ray aman-drenitsika andriamatoa rakoton'ny aina mpitandrina, ary koa ho an'ny ankonany. Mendrika sy rariny tokoa izany. Kanefa ndeha aloha isika hifantoka kely amin'ny tenin'Andriamanitra, atolotra antsika amin'ity Alahady ity. Manantenà an'Andriamanitra hoy ny lohahevitra naroso. Manantenà an'Andriamanitra. Hitantsika taratra amin'ireo perikôpa novakina tamintsika izany. Ny bokin'i Joba toko 110 dia mirakitra ny teny nataony Zofara olon-kendry tamin'ny Joba, malaza ho lehilahy marina fahizany. Ary dingantsika ny 9:20 manao hoe: atoky ianao satria misy ny fanantenana. Atoky ianao satria misy ny fanantenana. Tsy antoka ny maha-olo-marina ny Joba, fa ny fanantenana an'Andriamanitra no toky lehibe ho azy. Miaiky sy mibebaka eo amin'ny vovoka sy lavenina i Joba, satria mahalala tsara ny momba azy ny tompo. Ny zavatra saban'i Joba manko dia toa mifandraika amin'ny toe-panahiny Davida ao amin'ny Salamo 150 ao, misotra hoe: indro tamin'ny heloka no niterahanay, ary tamin'ny fahotana no nahatorotoroninahy.
Diovy amin'ny sopa aho ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho eo fotsiny noho ny oram-panala. Amrony fomadio aho andriamanitro. Amrony fomadio aho andriamanitro. Zay no fanirian'i Davida. Zay ihany koa no azo lazaina fa etaetam-pony Joba. Etaetam-pony olombelona tsirairay avy izany. Dia natolotr'Andriamanitra ny vahaolana mahafa-po antsika ary havaka, araka ny voambarany Petera voalohany, toko voalohany 7:20 mivaky hoe: ty tamin'ny zavatra mety ho simba, na volafotsy na volamena no nanavotana anareo fa tamin'ny raha sarobidiny Kristy. Io raha sarobidiny Kristy io no nahazotsika famelan-keloka, ary io raha io no fanonerana ny fahotansika. Inoatsika titokitsika izany araka ny taona toko 7:5 fandatsika loatra manao hoe: toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana manakizay. Rehefa isika no miala amin'ny filandrasy ka mahazo famelan-keloka, dia ivonokandray zany fiainana manakizay izany. Zay tsy inona fa ny fiainana mahazanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy. Ka dia hitondra tena araka ny fahamasinan'ilay niantso antsika isika tsirairay avy, satria voasoratra hoe: ho masina ianareo satria masina aho, Tompo Andriamanitra reo. Eny ry havako, zany raha teo no fandaharan'Andriamanitra hatrany am-piandohana, araka ny fidianany antsika tao aminy, kony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa ho masina sady tsy misy siny eo anatrehany amin'ny fitiavana. Tokony ho masina tokoa isika. Zany raha teo no iantsoanantsika kristianina hatrany am-boalohany, indrindra amin'ny fiandohan'ny taratasy maromaro nosoratan'i Paoly Apôstôly. Ny olona masina tsy hoe reo kristianina nizoro zay efa nielohatsika any an-danitra eo anilan'Andriamanitra, fa isika zay mbola mivahiny etỳ tany ihany koa. Amin'izany asa isan-karazany anasoavan'Andriamanitra antsika izany ary no iekesika an'Andriamanitra ray, fa izy no nanangana an Jesosy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, fa hiorena ny finoantsika sy ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra. Manantenà an'Andriamanitra hatrany ary isika, fa tsy misy zava-tsoa ananasika ka tsy noraitsika taminy, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana, indrindra moa ny fanahy masina zay natosany tamintsika. Tsara marina koa fa inoantsika ny fiombonan'ny olona masina, araka ny fanambaran'ny Hebreo 12:20 ka hatramin'ny 14 manao hoe: ianareo kosa dia efa tonga eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ao amin'ny anjely sy omby alinalina, amin'ny feonam-pifaliana sy ny fiangonan'ny lahy matoa voasoratra any an-danitra, dia amin'Andriamanitra mpisara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olo-marina
efa natao tanteraka dia am Jesosy panalalana amin'ny fanekempihavanana vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny sara lavitra noho ny an'ny abela. Zany ry abako, ho tombosoa ananasika ao amin'ny fiangonana izay tahaka ny vatana iray manana an Jesosy ho lohany ary manana sika ho rasambatany. Ary dia izany firaisana lalina ao amin'ny fiangonana izany no irisosika amin'ny vavaka ho an'ny mpitandrina rakodiny aina mianakavy. Ato amin'ny FKMA dia miara-mivavaka ho azy ireo, na i Jesosy lohan'ny fiangonana na isika rasambatany. Mety vavaka fiderana sy fisaorana io, ary mety vavaka fifonana sy fangataham-pahasoavana. Ny mpitandrina raha teo mba mety manana antom-bavaka manokana besobesoiny eo am-pony ao. Teo manko izany sy indraindray ao amin'ny soratra masina, ohatra ao amin'ny Hebreo 13:17 ahitana ny hoe, mivavaha ho anay satria matoky izahay fa manana fieritreretana tsara ka te hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Nefa maika mangataka aminareo hanao izany aho mba hampidina hiakaingana kokoa ho aty aminareo. Azo raisina koa ny Kolosiana 4:1-7 ka hatramin'ny 7. Mangataha koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny, ilazana ny zava-miafina izay an'i Kristy. Sady izany no efa namatoranahy raha teo mba aharihariko tsara izany araka izay tokony hitenenako. Mbola ahitana koa any toeran-kafa saingy sy ary ho voatanisa etona. Rahantsika mahalala ary fa be fitiavana sy fahendrena ary fahefana ny Tompo, ary sy takapesipesena ny ambonieny sy ny fahatanterahany. Mendrika hisaoana sy hiderana ary hanomezam-boninahitra azy izany. Betsaka ny fahasoavana nahidiny tamin'ny mpitandrina sy tamin'ny vady aman-janany, na ara-panahy, na ara-saina, na ara-batana. Na ho an'ny tenany izany, ny ankonany, na koa ho an'ny andian'ondrana kinina taminy, amin'ny mpianakavy ny finoana rehetra ato anatin'ny FKMA. Mendrika isaorana sy ankasitrahana azy izany. Esy an-daniny mety misy ny lesoka sy ny adisoana hifonana sy angataha-pamelana izany. Ary misy koa ny fahasoavana sy fitahiana izay tadiavina ka dia hangatahana sy hitalahoana izany. Fantasika ny fivavahana nataon'ny kristianina ny apôstôly araka ny asa toko 4:7-20 ka hatramin'ny 7. Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny zentilisa ary misaina hanohano foana ny firenena. Ireo mpanjakany tany dia nisangana ary ny mpitondra dia niangona hanohitra ny Tompo sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa tamin'ity tanàna ity i Herôda sy Pondio Pilato, amin'ny zentilisa sy ny firenena Israely,
mba hanohitra ny mpanomponao masina i Jesosy zay nosoranao mba anao zay notendreny tananao amasainao mialoha atao. Ankehitriny Tompo, zay reo ny fandrahonany ary omao anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra miaraka amin'ny anasoranao ny tananao anasitrana sy anaovana famantarana ny fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Natoky an'Andriamanitra ary nanantena valombavaka ireo mpianatra tamin'izay ary dia nahazo fahasoavana tokoa fa natosak'Andriamanitra ny fanahy masina hanenika azy ireo. Amin'ity andro alahady ity ary dia mivavaka manokana ho an'ny mpitandrina isika. Tanterahin'Andriamanitra amin'ny mpitandrina ara-kotoniaina ary koa amin'ny vady aman-janany zay miara-miasa aminy manana anjara brikiny. Ho tanterahin'Andriamanitra tokoa ny zay fahasoavana hahasoa ny ankonany ary koa hahasoa ny fianakaviam-be ny FKMA. Ianareo mpianakavy ny finono dia andian'ondry nakinina taminy eo amin'ny sehatra rehetra dia manantena an'Andriamanitra fa mpamaly vavaka izy ho an'ny fiahiana ny FKMA manontolo. Dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany izany ary ho fiadanana ho asika vahoakany. Amen. Mbola hiara-mivavaka izy. Mankasitraka anao zahay ry Tompandriamanitra rainay ny amin'ny teninao notoriana tamin'izao andro izao. Ho fanilo ny lalanay any izany ary ho fanazavana ny dianay. Fanitarana ny fanjakanao amin'ny alalan'ny mpanomponao dia ny mpitandrina ara-kotoniaina ary ny vady aman-janany zay manana ny anjara brikiny entiny miara-miasa aminy. Tahaka ny efa nisimbinanao azy hatramin'izay no aoka mbola isimbinanao azy ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ary tahaka ny anasoavanao azy ara-panahy no anasoavanao azy koa ara-batana. Amin'ny anaran'i Jesosy, Tompo sy Mpamonjy, manandratanay izany vavaka izany aminao. Amen.